miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo hiverina maimaina ny andro amin'ny ankapobeny manomboka rapiso saika manerana ny nosy izay nazanatsany nefa mety mbola misy ihany orana manify ho an'ny ilany atsinanana sy ny morontsiraka varatra andrefany nosy iny ary vokatray dia notazomina hatrany aloha zany ny fampitandremana noho ny abetsahana izay rotsakora izay saingy miloko manga kosa izay fampitandremana izay zany hoe niova ho fahameloana zany koa mahazo an'izay ny distriktan'ny Mahajanga voalohany sy faharoa Marivoay Ambatoboeny Mitsinjo Soalala Besalampy Maintirano Maroantsetra Mananaravaratra Soanerano Ivongo Fenarivo Antsinanana ary Vavantenina raha ny any an-dranomasina kosa indray dia miverina milaoniny ihany koa ny ranomasina amin'ny ankapobeny manodidina ny morontsiraka Madagasikara ankoatry ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana izay mbola somary mafimafy hatrany aloha ny onja sy ny rivotra koa misy hatrany zany ny fampitandremana noho ny amafin'izay alin-drano izay any amin'iny morontsiraka atsinanana manomboka eo Manorika hatrany Taolanary koa iangaviana hatrany ny mpampiasa ranomasina zany anaraka ireo toromarika omeny manam-pahefany ny fotony ary tandrina ihany koa manoloana izay mba hisoroantsika ny loza mety hitranga raha ny maripanatsika amin'ny ankapobeny dia somary isy fiakarana kely ny maripana zany manomboka rapiso ho an'ny avoatany ny tapany atsinanana sy ny ilany avaratra andrefan'ny nosy iny ho an'ny ilany atsimo andrefana kosa dia tombanana misy fidinana kely zany ny maripana ambony indrindra raha toa ka ny opapany izay tamin'ny roa andro lasa izay satria dia nahatratratra any amin'ny 20 degré celsius ka tombanana midina hatrany amin'ny 13 degré celsius izay atao anatin'ny 3 andro avy ho an'iny faritra atsimo andrefan'ny nosy iny toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso misy ny tandrivo-drahona ho an'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky ny morontsiraka moa zany tena azo azy ary koa ny tapany avaratry ny faritry Menabe mandraondraona ny andro izay mety arahina orana hatrany zay ho an'ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana mandraona hatrany koa ny andro ho an'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ny any amin'ny faritry Dianany ambony dia maina ny andro mety mbola misy ihany rahona aloha zany vao maraina raha ny apiso tolakandro dia mandraona mety arahina tandrivo-drahona hatrany ny andro ny faritry Melaky sy ny faritry Savary koa ny tapany avaratry ny faritra Sofia izay mety arahina kotrika moa zay zany ho an'ny tendrony avaratra andrefana iny ho an'ny avoatany mandraona amin'ny sitokotoko ny andro ny tapany atsimo kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vinavina ho an'izay rapiso izay eo amin'ny 4 degré celsius ho an'ny avoatany ary mahatratratra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia tombanana midina hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny atsimo andrefana ny ilany avaratra andrefana kosa eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny androny lakamisy dia mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra Melaky sy ny atitan'ny faritry Betsiboky mety mahazo an'izay ihany koa ny any Abongolava sy ny tapany avaratry ny faritry Menabe miainan'izay tandrivo-drahona izay hatrany koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratry ny faritra Sofia ho an'ny avoatany dia mandraona amin'ny sitokotoko hatrany ny andro zany indrindra ny tapakandro hariva ny maraina dia mety hibalika ny masoandro raha ny maripana vinavina dia eo amin'ny 19 degré celsius hatrany aloha zany no maripana voavinavina ho an'ny avoatany izay misy fiakarana kely izay raha mitaha amin'ny androny alarobia raha ny morontsiraka atsinanany nosy 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefana kosa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny androny zoma dia misy hatrany ny tandrivo-drahona amin'ny faritry Melaky sy Betsiboka ary ny faritry Bongolava iny torak'izay koa ny manakaiky ny fisarahan'ireo faritra Diana sy faritry Sofia no mety ahitana tandrivo-drahona ray kotrika ihany koa mandraona amin'ny sitokotoko hatrany ny andro ho an'ny faritra sisa na hibalika ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay zoma izay dia misy fiakarana kely hatrany ny maripana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra hita any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana amaranantsika azy ny tany falotoan'ny rivotra nisy teto Antananarivo tamin'ny ankapobeny zany dia ambany izay tany falotoan'ny rivotra izay amin'izao fiandohany herinandro izao ambany fetrany MS avokoa ny rehetra voaray fa raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia navinaina hijanona ambany hatrany izay tany falotoan'ny rivotra izay na adio ny rivotra zany amin'ny ankapobeny
fianakaviana eto andrenivohitra. Izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity raha fisindray fotoana manaraka velomako.